Misaotra amin'ny fitenenana manatitra ny fiarahabanantsika rehetra tompoko madame Sitraka avy amin'ny Bureau de Madagasikara na Bureau des Normes de Madagascar. Rehefa misy fametrahana stratégie na politika nasionale ampivarana filière anankiray na sehatra saray dia mazàna tafiditra foana ny resaka fenitra sy ny fifehezana ny kalitao. Izay moa anjara asanay avy ao amin'ny Bureau fenitra eto Madagasikara. Fitaovana mafiolona ilay sy ampiariana sy indrindra kompetitiva izany hoe afaka misehatra na eto an-toerana na indrindra any ivelany ihany koa kokoa ilay vokatra izay mafehan'ny kalitao sady indrindra ny kalitao dia critère obligatoire raha resaka faharepana. Mamelà ianareo raha resaka vetivety fotsiny ny mahakasika amin'ny BNM niveau ny présentation dia manaraka ao misy fahasamihafana kely fa fifandraisana ngeza be ny resaka fenitra sy ny kalitao ary ibany indrindra ny mahakasika ny norme malagasy izany hoe dia hijeritsika hoe inona ny ao anatin'io fenitra nasionale izay ny fanantsika dia tena hoe tombony ngeza be satria rehefa mimetraka stratégie nasionale dia hoe tokony hapetraka amin'ny fenitra mahakasika ny vokatra iray ity na sy ampiariana iray. Fa tsika kosa izany amin'ny resaka miaina manana ny fenitra nasionale izay tena tombony ngeza be ary tsara tena hoe tadiavantsika lalina hoe ahoana izany nampiasana azy hanatsarana an'ilay filière. Dia farantsika hiara hijery kely ny fampiasana ny fenitra io ao anatin'izany hoe application ina izany piste tsaratsara kokoa ina efa mifepetra tokony hipetraka ihany koa mba hahatonga an'ilay fenitra ho voaaraka tsara. Ny Bureau fenitra eto Madagasikara dia fampandraram-panjakana mifamatotra amin'ny ministera misahana ny varotra. Établissement public administratif izy dia voapetraka ireo texte ireo izany hoe ny lalàna sy ny degré izay voasoratra eto. Manana misa maromaro ny Bureau fenitra eto Madagasikara dia voalohany sady ngeza indrindra na ahafahana mamoaka ilay fenitra nasionale mahakasika ny miaina dia ny normalisation izany hoe rehefa misy fenitra nasionale mapetraka izay ny voaka dia miainga avy ao amin'ny Bureau fenitra eto Madagasikara. Certification izany hoe sur la base n'ireo fenitra nasionale mivoaka ireo dia ny BNM koa ny fampandraram-panjakana afaka sy araky ny lalàna izany manao ny certification sur la base n'ilay fenitra nasionale izay efa mipetraka io dia manao preuve entreprise koa izany hoe manampy ny producteur izay sy ny orinasa maro izany raha hoe fametraka an'ilay fenitra izy satria ny fenitra dia tena zavatra teknika dia tena mila hoe démarche lavalava fotoana lavalava mametraka anazy terme teknika sy ny sisa dia mila formation izay dia miditra tsehatra amin'ny BNM. Dia représentation au niveau régional sy international satria misy safatra miandraikitra ny fenitra sy fampanaraham-penitra eo anivon'ny régional ohatra Afrika Comessansy Sadeka sy any ivelany ihany koa dia BNM foana miditra tsehatra amin'izay ary farana rehefa mimetraka label qualité dia manao appui ihany koa ny BNM mahakasika an'izay izay tena hoe envoque ny fitenenana hoe efa be piditra ihany koa be mpametraka izany ny resaka label eto amintsika eto Madagasikara. Fofononja inona moa izany tena hoe mahasamihafana sy fifandraisana amin'ireo tenireo fenitra sy ny kalitao fa indray tsika manafangaro kely azy. Norme sur le miel izany hoe izay atao fenitra dia atota-kevitra anankiray izay narafitra tamin'ny marimaritra iraisany mpisehatra rehetra ao anatin'ilay vokatra. Dia misy office national anankiray reconnu dia BNM ao antsika eto Madagasikara no nandrindra ny asa rehetra izany nampiona ireo mpantsehatra nasionale rehetra mety na namoahana ny hevitra rehetra atao anatin'ilay fenitra anankiray. Dia ao anatin'ilay fenitra io dia mipetraka ny fepetra ara-kalitao rehetra sy ny fepetra ara-piarovana. Izay tsy napetrapetraka fotsiny fa tena hoe misy résultat scientifique sy expérience ny mpiantsehatra rehetra no nampikaonandozany anafana nametraka hoe ty ataontsika 2 fois 3 ohatra ty ataontsika zao ny duréna
dia tena hoe zavatra mipetrapetraka ny ao anatiny ary misy processus national izay efa napetraka teo amin'ny DNM tamin'ny fotoana nametrahana an'io fenitra io. Fa kosa ny fenitra na fenitra eto an-toerana na nivelany n'aiza dia tsy mitoetra fampiarana azy. Fa outil de progrès ny voasoratra eto hoe raha te hizotra makany fivoarana sy ny fampivoarana ny kalitao amin'ny vokatr'isika dia isika ihany manapa-kevitra antelo hoe hiditra ao anatin'izay fanarahana ilay fenitra izay. Atao kosa itsandan'izay dia fikambanana toetoetra maromaro zany ahafahan'ny vokatra iray misatisfaire na hoe lasa tiany consommateur kokoa zany répondre amin'ny exigence sy ny besoin ny consommateur. Dia raha resaka miala manokana dia nao zany resaka pureté, resaka goût, resaka sécurité sy ny valeur nutritionnelle ao anatiny. Ireo zany critères de qualité izay natsofoka ao anatin'ilay norme dia zay vao nahafahana mipetraka ilay fenitra zany hoe ilay fenitra dia fitaovana entina mamaly an'ilay kalitao takin'ny mpanjifa. Hiditra amin'izay ny tena voatoantiny ary tsika ilay norme malagasy io ny référenceny NMG 111-1 mahakasika ny miel io ny titrany. Ny fametrahana fenitra nasionaly iray dia miainga amina filana nasionaly dia ny fikambanan'ny apiculteur na ny mpamokatra tantely no nanantona anay tany amin'ny 2004 tany. Fa kosa efa navaozina ny tao anatin'ny io fenitra nasionaly io tamin'ny 2023 araka ny discussiontsika mandeha foana hoe misy évolution foana le nanotoetoetra ny avay dia mety isy fitraikany amin'ilay vokatra ihany koa dia ny norme tsy figé fa tena misy révision quinquennale na hoe isaky ny 5 taona dia ny farany nanaovana azy zao tamin'ny 2023 io. Io fenitra nasionaly io dia mahakasika manokana ny espèce apis mellifera izay amin'ny ankabetsahany dia izay no hita eto an-toerana zany. Dia reto ny ministera sy ny hoe ny sehatra nasionaly rehetra na tonga tao voatsorotena tao taminanao ny fenitra io ministera maro samihafa, ny tranoben'ny ny fikambanan'ny mpanjifa, ny secteur privé zany hoe ny apiculteur ary ny producteur rehetrarehetra, misy laboratoire ihany koa satria maromaro ny fepetra tokony arahana izay mitaky analizy makany amin'ny laboratoire. Dia fanamafisana fotsiny ty zany hoe ao anatin'io document fenitra io norme nasionaly io dia misy fizarana 13 ao anatin'ilay norme ny tena exigence na fepetra voatoantiny izay tokony arahan'ilay vokatra dia eto amin'ity manomboka eto amin'ilay sokajy fahadimy ty hoe mode de présentation, caractéristique de qualité sy ny sisa izay mbola voaboasantsika ihany manaraka eo. Ny critère inavana ilay fepetra misy ihany dia voasoratra ato amin'ity fizahatritsika fanamafisana bebe kokoa no hitantsika eto. Critères principaux ireo zany no hita hoe mode de présentation dia ny hitan'ny olona voalohany dia hoe ity ilay miel dia inona tokony ho voafehan'ilay mpamokatra zany hoe reto mode de présentation tsara ho fantany. Ny caractéristique organoleptique dia ny teneur en eau, indication kely ihany reto fa ny tena détaillany dia rehefa mamaky an'ilay tota-kevitrytsika. Dia resaka ny tahan-drano ao anatin'ilay miel, sucre réducteur sy ny resaka teneur en saccharose. Dia reto critère manaraka eto indray dia mifandray kokoa amin'ny resaka hoe fraîcheur sy pureté dia izay voasoratra eto ambany ny HMF, ny activité diastasique, l'acidité libre, teneur en matière insoluble ary ny tsy fisiana contaminant. Ny tiana tenena amin'izay dia resaka hoe pesticide, antibiotika sy ny corps étranger. Tsy dia tiana hoe afaka mivalapatra be ihany manko tsika satria fohifohy ihany fotoana ahafahana mamelabelatra eto. Dia tena hoe niazana ho feno ilay fenitra tamin'izany ireto mbola misy fepetra tokony arahana ihany mahakasika ny hygiène, resaka résidu sy ny étiquetage hoe inavy ny raha tena milao zavatra ara-kalitao manara-penitra ilay mpamokatra dia amin'ny étiquette inavy ny information tokony hipetraka eo, ny condition de stockage rehefa hanao échantillonnage n'ilay produit dia inavy ny fepetra tokony fantatra ary ny méthode d'essai izay voatokana kokoa ho an'ny laboratoire. Misy annexe maromaro izany hoe tena noezana ho informatif ilay document. Izay méthode de détermination tena betsaka sy procédure de détermination
accès kokoa zany any amin'ilay fampandrarana manao ny fitiliana. Dia zay le tena votoantiny le norma malagasy mahakasika amin'ny efa mipetraka. Dia manahoana ary tsara indrindra resantsika hoe ampiatra ahoana ampiatra ny norme io dia inona ny atao, inona ny dingana, mety misy zavatra tsara ho fantatra. Dia ny avantage voalohany eo ilay ny fantsidiako tery ampiandrana hoe tsy ampery ny fampiarana azy, fa kosa rehefa tonga sainantsika izao ny tombony dia resy lahatra hoazana sy réflexe hoantsika hoe tena alao ampiarina le fenitra nasionaly izay efa mivoaka ho an'ny producteur izy plus élevé many izay satria izay araka ny fitenenanay foana amin'ny tontolon'ny kalitao hoe ny fametrahana fenitra sy ny kalitao dia investissement misy plus fa kosa investissement fa tsy dépense iverina iny investissement-nao io iny rehefa miditra ao anatin'izay sehatra izay ianao fidélisation client satria ny fipetra rehetra izay napetraka ao dia manana tanjona fiarovana ny mpanjifa sy satisfaction ny mpanjifa. Dia ny accès amin'ny export moa iny izay tena hoe mbola mety izay tena mbola ndrehetra no miditra ao anatin'izay. Ho an'ilay filière dia tena hoe meilleure réputation zany hoe rehefa nanao an'ilay fenitra nasionaly io dia samy mizara ny pratikany samy mizara izay mety hoe intérêt ny fikambanan'ny mpamokatra rehetra dia lasa nahazo image anankiray zany tsika hoe ohatr'izao zany ny fepetra takatry ny mpamokatra eto Madagasikara ao anatin'io fenitra io ahitana izay dia zany afaka mametraka tsika amin'ny alalan'io hoe ity ny réputation zany hoe miel vita eto Madagasikara zany. Dia ho an'ny consommateur kosa confiance et bienfait santé satria ny zavatra rehetra ao anatin'io dia vao marina ary afaka marinina zany amin'ny fitiliana avokoa izay zavatra hoe mety hisoatraka any amin'ny fahasalamana. Dia farany développement ana label fitaovana ny fenitra dia fitaovana anankiray afaka ho atao exigence anankiray sy tokony zany satria misehatra ny kalitao dia ny fenitra no atao fepetra iray ahafahana mametraka niveau de qualité ambonimbony kokoa izay atao hoe label. Dia rationalisation na production raha tokony hoe hamokatra tsy misy base qualité ilay mpamokatra dia afaka kokoa zany izy hoe manana directive dia ilay voalaza amin'ny fenitra hoe rehefa anao eto iny dia ohatr'izao ny atao, rehefa eto indray dia tia tsara tratrarina dia ohatr'izao ny tokony hotokona zany hoe référence ho tio anazy iny zany ny ohatra hoe guide ao anazy ao anatin'ilay famokarana izay ataony. Dia ampiasa an'ilay norme-tsika misy amin'ny efa mesure d'accompagnement tsara considéré ao anatin'izay mba ho effective les applications maîtrise na bonne pratique satria mino fa efa nisy izay raha tsy mbola en cours fa efa nandrazara tamin'izay koa ny BNN misy fotoana nametraka bonne pratique mahakasika ny secteur apicole io. Ny bonne pratique dia fitaovana anatratrarana an'ilay critère na ilay fepetra izay apetraka ilay fenitra. Dia tsara koa zany hoe miparitaka sy mafenja pratika izay ny mpiantsehatra rehetra. Dia sarotra ihany koa ny hampiatra an'ilay fenitra raha tsy misy sensibilisation ngeza be au niveau national hoe misy ilay fenitra dia inona daholo ny ao anatiny dia misy ihany koa ny certification nationale izay ahafahany izay misafidy zany hoe hiditra fanarahana an'ilay fenitra dia afaka manao ny certification nationale amin'ny BNN. Renforcement laboratoire hoe assurance fotsiny io zany hoe tena manana compétence ilaina ny laboratoire izay manao ny analyse rehetrarehetra dia voalaza matetika. Dia tsara ihany koa zany anatin'izay raha misy formation amin'ny resaka mahakasika an'ilay norme kokoa eny sur terrain zany ho an'ny acteur. Dia piste d'application obligatoire ihany koa tsika anankiray zany hoe ny fenitra tsy atao ny fampiarana azy fa kosa afaka mandray fepetra ny sampandra-panjakana tompony andraikitra mahakasika an'izay dia ohatra hoe ministère ny élevage napakevitra hoe izay rehetra miel ka produit eto Madagasikara dia tokony manaraka ny norme io amin'izay fotoana izay zany tena hoe antery fampiarana azy dia cadré ao anatin'iny ilay kalitao dia miel rehetra izay varotana eto an-toerana. Tsy ataontsika ambany zavatra ihany koa nefa fa na eo ny fenitra misy koa ny texte juridique izay efa mipetraka mahakasika ny secteur io. Ireo rehetra ireo mifameno dia mba ahafahantsika mampivoatra miel malagasy de qualité. Ohatra'ntsika rehetra maharitra ny ainy tompoko.